Ny jauna voalohany toko voalohany andin'ny fahasivy no jerentsika an'io. Jauna voalohany toko voalohany andin'ny fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andin-tsoratra masina, haitsika tahaka ny mahazatra kanefa indraindray verina sarotra koa ny mandray izay teny ambarany. Ny teny voalohany izay resahany eto dia le hoe miaiky raha miaiky ny fahotantsika isika. Zay zany ny karazana fepetra izay apetrany eto. Inona ny atao hoe miaiky? Ny atao hoe miaiky dia tsy filazana fotsiny hoe mifona amin'izay fahotana mety nataonay na mifona amin'izay zavatra tsy sitrakao izay mety nataonay, fa ny miaiky dia tena milaza, mitsotra, manambara ny zavatra misy ny ainana mihitsy. Amin'ny teny izay nanoratany Jauna azy moa izy, ny dikany hoe miaiky dia avy amin'ny teny hoe homologeo. Ny homologeo dia ny dikany homo, mitovy, ohatrany hoe homosexuel, ohatr'izany dia logeo avy amin'ny teny hoe miteny. Dia ny dikany hoe miaiky zany dia miteny mitovy. Ny dikany hoe miaiky ny fahotantsika zany dia miteny mitovy amin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe ratsy io zavatra ataonao io dia rehefa miaiky ianao dia ianao koa zany miteny hoe ratsy io ataonao io. Rehefa kriko amin'io Andriamanitra dia kriko amin'io koa ianao. Zay zany ny atao hoe miaiky ny fahotana sy ny zavatra tsy mety. Ka rehefa ekenao ohatr'izay le izy hitanao ny faharatsiany mitovy amin'ny fahitan'Andriamanitra azy dia asainy amin'izay tsika hitodika any amin'i Jesosy Kristy, izy izay mahatoky sy marina. Zany hoe eto ny toetran'i Jesosy Kristy anankiroa. Voalohany izy mahatoky, fidèle, azo antoka, tsy mandainga mihitsy. Faharoa dia marina izy, juste, afaka mitsara marina, afaka manamarina antsika ihany koa. Dia zay zavatra toetran'i Jesosy Kristy zay ny asainy hidodiantsika, asainy jerentsika, asainy banjintsika, ahafahantsika mahazo ny famelana ny fahotantsika. Ny olana zany na mifona ary tsika na ohatr'izany dia rehefa mamerina n'le fahotany indray dia tsaroantsika foana ny ary devoly koa moa dia mepangara teo hoe fimpiry zay ianao no nanao an'izay, averinao foana le izy. Fa ho an'Andriamanitra rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia voasarona ny fahotana ary tsy isainy Jehova eloka intsony isika. Fa tahaka n'iny lay niverina vao natao indray, iny ny voalohany vao nataonao, fa ianao dia fa voavela eloka. Raha ny tena marina raha moa dia fa marina eo anatrehan'Andriamanitra, saingy mba isy iverena n'lay fiombonana amin'Andriamanitra no ilayntsika n'lay miaiky ny fahotana zany dia voavela ny eloka ary tsy isain'Andriamanitra intsony ny eloka nataontsika natany aloha sy ny rehetrarehetra. Ary ny manaraka dia hoe manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Misy toetrany anankiroa vokatry ilay miaiky tetsy aloha, mahatoky sy marina, dia misy asany anankiroa indray, asan'i Jesosy Kristy mamela ny fahotantsika, fa tsy mamela fotsiny izy dia mijarina amin'izao hoe isika no asainy miezaka hiala amin'le ratsy, fa manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ihany koa Jesosy Kristy. Inona ny dikany hoe manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra? Ny dikan'izany dia manala tsikelikely, na indraindray koa tena tonga dia afaka avy hatrany, fa manala tsikelikely amin'io fahazaran-dratsy io zavatra nataonao io izy. Rehefa niaiky ny fahotana ianao, rehefa miteny mitovy tamin'Andriamanitra ianao dia manomboka eo Jesosy Kristy dia manala anao tsikelikely, tsy hanao an'io intsony. Ka na dia mamerina ary ianao rapitso, rafakapitso, dia fantaro fa tsy mitovy amin'ilay nataonao maly intsony ny hamerenanao an'izany. Fa mamerina fotsiny ianao satria fa fahazaran-dratsy le izy dia atao foana, fa tsy mitovy. Eny fa na dia ny fomba anaovanao azy fotsiny ary, satria efa hitanao ny faharatsiany io. Satria ianao efa niteny mitovy amin'Andriamanitra ny momba n'io zavatra io, dia raha nanao ianao fa komaly na omaly dia tianao zany. Fa satria ianao niaiky androany dia rapitso ianao rehefa mamerina, efa tsy tianao intsony zany, fa atao fotsiny le izy noho ny fahazaran-dratsy. Dia rehefa mitohy foana miverina miaiky indray ianao, mitohy foana dia miafaka
mevoadio tsikelikely amin'ny tsy fahamarinana rehetra ianao de azo antoka fa ho afaka tanteraka tsy amerina ny itsony. Misy moazany olo indre mandeha fotsiny manao an'izany de fa tsy tiany tsony le zavatra, tsy tiany atao tsony lay zavatra, satria Andriamanitra mihitsy Jesosy Kristy mihitsy manova ny anatintsika tsy ho tian'izany zavatra zany. De ny fiaikena ny fahotana zany de tsy vitany hoe fifonana fotsiny fa tena asa ny fanahy. Ny fanahy no mampiaiky antsika ny fahotana rehetra, Jaona ihany no miteny an'izany, ary ny fanahy ihany koa avy eo no manambara antsika fa voavela heloko tsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Na izany na tsy zany ary nefa ny kristianina rehetra de tsy maintsy mbola misy foana ny fahotana zay ataony, ary zay mihitsy moa ny azo lazaintsika hoe tontolo manodidina nio andin'ny fahasivy io. Satria ny andin'ny fahavalo izy de miteny hoe raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena tsika, fa mety afaka amin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy ray ianao fa misy ihany fahotana zay mbola mahazo anao, ary tsy ao anatintsika mihitsy ny marina raha milasitsika hoe tsy manana ota itsony, fa misy foana zany isan'andro, ary zay no ilaina miaikena ny fahotana isan'andro. Ary rehefa manota ianao de lazainao mazava tsara mihitsy ny fahotanao, zay ny atao hoe miaiky. Andin'ny fahafolo zay azo lazainy hoe sandwich ihany ty le miaiky ny fahotany ty, satria tena tsindriny foana hoe tsy misy marina na ray aza, tsy misy zay tsy manota na ray aza amin'ny olombelona rehetra. Teny izy hoe raha hoy isika, rehefa miteny Jaona hoe isika dia miresaka amin'ny kristianina zay tahaka azy izy eto, zany hoe naijaolona ary ho anatin'izany. Raha hoy isika tsy nanota isika de mampandainga azy, ary ny teniny tsy ao anatsika. Mampandainga an'Andriamanitra sy an'Andriamanitra de fa niteny fa mpanota avokoa ny olona rehetra, manota tsy misy tanteraka, tsy misy marina na de ray akory aza, de mampandainga tsika. Ary lay tenin'Andriamanitra zay nambara teo zany de tsy misy mitombona amintsika mihitsiny fa mamita tena fotsiny tsika, tsisy fahamarinana mihitsy ao anatintsika rehefa miteny an'izany tsika. De eo zany mitarihan'ny tenin'Andriamanitra tsika isan'andro, eo lay mibebaka indre mandeha am'lay mandray an' Jesosy Kristy, zay lay mandro izy Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 3:20, fa eo kosa ny manasa tongotra isan'andro de ity lay miaiky ny fahotantsika isan'andro ty de Jesosy Kristy zay matoky sy marina de mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra.